fantatranaho aho fa efa nieno ahy ianao dia mety mbola tsy tanteraka azy izahay dia matoky izahay fa ianao ilay niantso anay tompo no hanome ny hery rehetra ahafahanay mankatoa anao Andriamanitra, ahafahanay miroso amin'ny fitiavana anao, fahalalana tsara ho anao hatramin'ny anao raha antsika miaraka izany anao mifaly satria efa nisangatra izy. Easy.
Hitantsika eo amin'ny solaitra eo dia mbola mitohy isika aminay fampianarana mitohy ny saina rehetra natolotra Andriamanitra ny androany no tohany faharaiky ambin'ny folo ao anatin'izay saina rehetra natolotra Andriamanitra izay nijerentsika ao anatin'izay ny doktrina momba n'Andriamanitra betsaka ny zavatra efa nianarantsika momba n'Andriamanitra ary mino fa reny fahalalana ireny dia tonga antsika vao maika anetry tena sy amelan'Andriamanitra ho Andriamanitra ary isika olona ao anatin'izay olony indrindra indrindra. Tamin'ny lahady lasa teo tsika dia nanao ny ampahany voalohany amin'ity hoe fiandrianan'Andriamanitra ity ary hitantsika tamin'izay fa Andriamanitra izy tenany no mifehy ny zavatra rehetra ary ihany koa ny antony amelan'Andriamanitra ny fahorinana ny ratsy hitranga amin'ireo olona toa hitantsika hoe tsara tahaka ny Josefa sy i Job. Fa mino fa tanatin'ireo fanontaniana izay nampidirako ny momba ny fiandrianan'Andriamanitra dia mbola misy ireo fanontaniana izay manitikitika ny saintsika dia ny fanahy masina ny hiasa ampahalala antsika bebe kokoa ny fahamarinany androany. Mety tafiditra ao anatin'izay manitikitika ny saintsika izay dia ilay hoe ny safiditsika sy ny fiandrianan'Andriamanitra. Na eo amin'ny fiainantsika andavanandro na amin'ny famonjena azy ianao. Dia misy teboka roa no nametrahako azy androany fa misy zanak'evitra maromaro izay mino fa ho voaraintsika tsiraray avy dia mangataka anao hifantoka tsara ray izay fa mangataka ihany koa tena sady mivavaka ho ahy ihany isika no mifantoka ao anatin'ny fitoriana tena mba ho vita izay tian'Andriamanitra aloako ny vavako sy ihany koa tiany ny fanahy masina ilentika any anatin'ny saintsika tsiraray avy. Io mipetaka eo amin'ny rindrina io hoe manana safidy sitrapo ve ny olombelona. Afaka manao safidy ve isika raha jerena sy tarafina amin'izay hoe fiandrianan'Andriamanitra izay. Isakafo, anambady, hiasa ao am'brosa, hiasa tena indraindray moa miasa tena mbola ao anaty birao ihany koa fa hoe ilay hoe ho mpiasa any amina orinasa ve sa zany hoe misy mampiasa anao sa hoe ianao no tompon'ny orinasanao ilay tiako resahana ao anatin'izay handainga sa ilazany marina ao anatin'ny trangan-javatra anankiray hanampy olona sa tsy hanampy
anampy le bebe epitany Yarabesa avy alao izy mba hosahirana kely eo. Samy safidy ataony olombelona zany rehetrarehetra zany. Ary raha araka ny manam-pahaizana dia amanarivony maro ny safidy ataony olombelona ao anatin'ny andro anankiray. Ohatra hoe safidy ianao hiaino sa tsy haino zavatra resahako manaraka, efa manao safidy ianao zay. Anao solomaso sa tsy, inona ny kiraro anaovana, inona ny akanjo anaovana, inona traminy zay farany bitika indrindra. Teo anatin'ireny dia angamba tonga dia amafana izay mety doty any anatintsika hoe tsika ty ve robot sa ahoana, dia ozy izy ako hoe eny tena manao safidy isika ary safiditsika izy ireny. Fa izao nongentsika ao amin'ny Romanina 9:7 ka hatramin'ny 9 hoe voalohany zao hoe satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany zero tsara ny fihevitry ny nofo izy tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra lay nofotsika lay sika ilay olona voateraka tsy régénéré na tsy vaovaony tsy manana n'ilay fiainam-baovao ao amin'ny Kristy, tsy hainy akory izany izy. Dia nitoyany hoe ary izay ao amin'ny nofo azafady indrindra dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ao amin'ny nofo tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe malalaka amin'ny safidy isika ary tsy misy faneriterena avy ivelan'ny olombelona. Fa izao ireo safidy resahantsika teo ireo safidy ataontsika dia faritany ao anatitsika dia ny natiorantsika. Tena safidy ny ataontsika kanefa io safidy ataontsika io dia ny natiorantsika no manosika atsika hanao an'ilay safidy. Manao safidy araka izay faniritsika isika. Fa ireo fanirina ireo le hoe ilaza ny marina sa handainga, angalatra sa atoky, handainga sy ny sisa sa ahoana, dia asehon'ilay natiora ao anatitsika ao. Hoy Paoly ao amin'ny Romanina 9:7 ka hatramin'ny 9:20. Hoy izy hoe ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompon'ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo, ary efa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'ny fahamarinana. Misy mpanompo anankiroa ao zany, ary mpanompo anankiroa io maneho ireo natiora anankiroa eo amin'ny olombelona. Tsy hoe mikoexiste eo foana le izy, fa ny olombelona teraka voalohany teraka araky Adama dia andevon'ny ota. Io ilay atsotsika hoe natiora lavo na hoe natiora ao amin'ny Adama. Ny olombelona rehetrarehetra zany dia teraka eo amin'ny toerany io avokoa. Ambarany Efesiana 4:1 hoe maty ara-panahy. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa mitombo amin'ny alalan'ny mety hoe fiterahana, mananjanaka sy ny sisa. Tsy ny sisa fa mananjanaka moa zany tiako tenenina, tena tiako atongavana. Fa iny zanantsika voateraka iny na efa teraka iny na mahafatifaty tahaka ny ahoana azy eo anatrehan'Andriamanitra dia andevon'ny ota natiora lavo ao amin'ny Adama voalohany iny fahaterahany iny, ary teraka maty ara-panahy. Fa misy indray ilay andevon'ny fahamarinana resahan'ny soratra masina eto. Io ilay
natiora vaovao ao amin'ny Kristy zay azontsika avy amin'ny alalan'ilay fahateraham-baovao. Rehefa omen'Andriamanitra fo vaovao tsika araka ny teneniny hoe ao amin'ny Ezekela 4:30 dia nampanaten'Andriamanitra hanome fo vaovao ahafahan'ny olony mamaly an'Andriamanitra araka ny hitadiavany azy, araka ny takian'Andriamanitra aminy. Dia rehefa nifoazy ny fanahy masina ilay natiora maty, natiora lavo ao amin'ny Adama andevon'ny ota maty ara-panahy teo, dia tonga ao amin'ilay natiora vaovao ao amin'ny Kristy izy. Dia avaozany ny fotsika, dia avaozany ihany koa ny faniriantsika, dia afaka tao anatin'izay hoe fanandevozan'ny ota izay isika, araka ny tenenin' Jesosy eo amin'ny Jaona 5:12. Dia hozy izy hoe ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina hanafaka anareo, tsy ho andevony inona, tsy ho andevony ota. Dia averiko indray, manana safidy sy sitrapo isika, fa ao anatin'izay dia ilay natiora zay mibaiko ny safidy sy ny sitrapontsika miova iny, ary lasa miova ny toetrantsika, ka izay ankasitrahan'Andriamanitra no lasa tiantsika rehefa ao amin'ilay natiora vaovao ao amin'ny Kristy isika. Lasa tiantsika ho azy izay zavatra tian'Andriamanitra, lasa mampalahelo atsika ho azy na matezitra atsika ho azy. Misy an'ilay fahatezerana masina amin'ny amin'ny zavatra zay mety hoe tsy araka an'Andriamanitra iainan'ny olona sy mety hoe iainanao. Ozy izy Jonathan Edwards zay théologiana, efa maty izy io fa tsy hoe mbola any anany mariary. Dia ozy izy hoe ny sitrapozy izy dia isafidy ny fironana matanjaka kokoa. Lay niresahako teo hoe andevon'ny ota natiora lavo, raha mbola ao amin'izay ianao dia mazava ho azy fa ny safidinao zay manao safidy tokoa ianao dia irona any amin'izay mifanaraka amin'izay. Dia mazava ho azy ny mifanohitra amin'izay dia mirona mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fehiny zay mety hanampy antsika ty fehiny ty. Voalohany, manana safidy ve ny olona? Dia inona ny vatana? Fa tompony andraikitra amin'ny safidiny ve izy? Dia inona ihany koa ny vatana? Souverain ve Andriamanitra? Eny ihany koa. Manao safidy ve ao anota? Eny ihany koa ny valana. Tompony andraikitra ve nefa ny za manokana amin'izay ota izay? Eny ihany koa. Ary aiza ny toeran'Andriamanitra ao anatin'izay rehefa hotako izay? Merci Luca. Efa tafiditra tsara mihitsy, tafiditra tsara Luca. Efa iverina itoroteny ngamany izy antsoatsy. Amen. Ao amin'ny fiandrianan'ny feno Andriamanitra, na dia nanao safidy ary ianao ny anota. Fa izao tandremo tsy hoe izy no mampanota anao, fa lay natiora lava ao anatsika no misarika antsika araka ilay tenenin'ny Jonathan Edwards teo hoe ny sitrapo dia isafidy ny fironana matanjaka kokoa. Dia nefa nisika simule Justus et peccator, à la fois isika sady marina no mpanota. Mirona maka izy araka n'ilay resahan'i Jonathan Edwards teto, ny safidinao irona makany amin'izay matanjaka kokoa. Fa izao verenako ihany hoe aiza ny toeran'Andriamanitra ao anatin' ianao ilay misafidy ny anota io? Eo amin'ny fiandrianan'ny feno izy.
ary avelana mitsanga ny zavatra anankiray na ny toe-javatra anankiray andraindray ary ampiasany anatanteraka ny fikasana mihitsy taditsika Jodasy. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo nivakitsika kely nge. Tsy Jodasy rery fa Jodasy efa voaresatsika tamin'ny herinandro fa ny zanak'Israely namono ny tompo tamin'izany fotoan'izany no resahany Petera eto. Izy efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fahalalan'Andriamanitra raha teo. Jarina kely aloha tsika so dia mizatra ny miainy fotsiny fa eno kelikely teny hoe izy efa natolotra izy le izy io Jesosy efa natolotra araka ny saina ninina. Sy ny fahalalan'Andriamanitra raha teo. Zany hoe lay Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra zay efa nijerentsika teto indray mandeha. Mahafantatra mialoha ny hitsangan'ny zavatra, ny fiafaran'ny zavatra taditsika iny. Dia iny Andriamanitra iny lay nandefa ny zanany. Dia ny zanany lay mifantsika teo amin'ny hazo fijaliana no rakorahany olona hoe omboy io dia avelao aminay sy ny taranakay zay fahadisoanany amin'ny fanomboana azy. Dia veryntsika tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo. Dia nomboinareo sy ny vonoinareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalana. Inona zavatra tian'ny soratra masina resahana amintsika eto? Navelan'Andriamanitra hanombo sy hamono an'i Kristy ny olona. Fahotana ny mamono olona sa tsy fahotana eo anatrehan'Andriamanitra? Fahotana ary fahotan'ireo zanak'Israely nareo jiosy zay nanombo an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny zavatra nataony zareo, ny safidy zay nironany fony izy ireo. Dia tompon'andraikitra ve izy ireo sa tsy tompon'andraikitra? Tompon'andraikitra feno nefa izy ireo. Tahaka ny Jodasy mbola iverenao kely any. Efa voateny mialoha izy no any amin'izany famadiana an' Jesosy zany. Kanefa tompon'andraikitra feno izy. Nanota izy nivarotra an' Jesosy tamin'ny vola 30 denari. Fa tompon'andraikitra feno ihany koa izy ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Dia hozy izy ny fanontaniantsika hoe fa maninona zany no tsy tonga dia esorin'Andriamanitra tanteraka ny fahotana? Fa etsika dia mbola miresaka an'izay foana mandrapahatonga an' Jesosy Kristy. Fahotana Jesosy azo fijaliana nga tsy ampy anareo zay miresaka an'izay fahotana efa roa fotoana izay. Fa maninona raha tonga dia mba esoriny any? Azontsika eritreretina ve hoe raha esorin'Andriamanitra eo anao ny fahotana? Dia efa tonga any amin'ny haritritsika zany. Dia efa tapitry zao tontolo izao. Fa izao aza maiky mbola ho tonga izay fotoana izay. Fa mbola maharitra amintsika Andriamanitra. Maharitra amin'ireo olona izay efa noeritreretiny mialohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ho tonga ho amin'ny famonjena Andriamanitra. Tena fahasoavana lehibe ary tena misy dikany ny zavatra iainantsika sy ny fanapahan-kevitra izay ataontsika izany. Fa ao anatin'izay resaka fahotana izay ihany dia mba samy mijery kely iretsika raha ohatra ka afaka ny manaraka. Tsara mipetraka ny anatin'ny tsikala-peritreretantsika ireo fotoana anankitelo ny famonjena: ny lasa, ny ankehitriny ary ny hoavy. Tany amin'ny lasa raha ohatra ka efa tany amin'ny lasa efa voavonjy ianao dia hoe voavonjy tamin'ny sazon'ny ota isika. Iny ilay antsoina hoe fanamarinana avy amin'ny finoana ao amin'ny Romanina toko 9:2 no ahitantsika an'izany.
fa inona ilay famonjena amin'ny fotoana ankehitriny rehefa novonjena ianao a rehefa nandray ny fanamarinana dia vonjena amin'ny herin'ny ota ianao. Inona iantsona hoe fanamasinana. Inona fiovana ny andalana me manakaiky amin'ny Kristy bebe kokoa hatrany ny toetra anatintsika. Dia hita ety ivelany ilay izy. Tanareo madiso an'ilay filazantsara ny asa hoe enao manamboatra izay tokony amboarinao aloha amin'ny tenanao manokana, zay vao afaka eken'Andriamanitra. Dia zany hoe mifanohitra zany ireo zavatra ireo hoe ny ankehitriny indray no lasa makaria miaina ny ankehitriny aloha, miaina amin'ny fanamasinana aloha, zay vao miverina makaria amin'ny fanamarinana. Tsy izay no tena filazantsara. Fa io hoe tamin'ny lasa io voafonjy tamin'ny sazony io tenao Kristy irery ihany navita anazy io. Ao anatin'izay hoe vonjena amin'ny herin'ny ota izay ianao dia miara-miasa amintsika indrindrandrindra ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny fanamasinana antsika. Romana 8:17. Ary mbola misy ilay famonjena amin'ny ho avy dia hoe ho vonjena amin'ny fisian'ny ota isika. Io ilay niteneniko teo hoe aza maika fa ho tonga io fotoana io, fa ndao miara-miaritra amin'Andriamanitra ahatonga an'izay plan'Andriamanitra efa nikasainy ny alohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ho vonjena amin'ny fisian'ny ota isika, tsy hisy intsony ny fahotana. Ary zay no mahatonga ny any amin'ny fiainana mandrakizay tsy hisy intsony ny ranomaso sy ny asa le asa rehetanareo le mifrustre anareo rapitso. Tsy hisy intsony iny fa hoe solon'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany, satria tsy eto intsony ny fahotana izay mampikaikaika ny zavatra rehetra izay voarin'Andriamanitra. Mampientanentana zany eovina ny iainako an'izany Andriamanitra. Faza maika aloha fa ndao mbola eo amin'ilay ankehitriny, ary ny sasany amintsika mbola eo amin'ilay fanamarinana, mbola tsy voamarina anatrehan'Andriamanitra. Tsotra ny ahatonga anao marina anatrehan'Andriamanitra. Mino an' Jesosy Kristy ianao, miaika ianao fampanota, ary mino azy fa izy no afaka manala ny fahotanao, manaisotra anao eo amin'ny toeran'ny mahafahavalon'Andriamanitra anao, ary mandray ny fanamarinana, ny famelan-keloka, ary miaina ny fiainam-pibebahana miaraka amin'izay. Amen. Ahoana nefa ny tena fiasan'ny mekanisme an'izay resaka famonjena izay? Dia ndao jerentsika amin'ny teboka manaraka hoe ny famonjena, ny safidiko, ary ny fiandrianan'Andriamanitra. Tena sarobidy ty teboka anankiray ty raha olona raha lasy anavavy ray aman-dreny. Jaona 5:5. Tsy anareo ozy izy no ny fidy aho, fa izaho no ny fidy anareo. Mpianatra fa ihany koa ho atsika rehetrarehetra ihany koa zany. Averimberiny ny Baiboly foana fa safidin'Andriamanitra feno tao amin'ny fiandrianany ny hamonjy olona anankiray. Dia aiza nefa nitoeran'ny safidin'ny olona ao anatin'izay? Dia ndao antsika hiverina any amin'ny tantarany Adama sy Eva. Ao amin'ny Adama sy Eva sy ny fahalavona, anehoantsika an'izay hoe Andriamanitra no nifidy ary azo feno ny fanapahan-kevitra hifidy anao. Zany hoe tokony tena hifanitsika ao amin'ny filazantsara hoe tena sitrapon'Andriamanitra, décision an'Andriamanitra noho ny amin'ny ao amin'ny fiandrianany sy ny fitiavany no hisafidy anao manokana. Eritrereto hoe ianao olombelona dia misy vitsika ny ananinanany, dia lasa ino ny tena mahafatifaty anao, ny vitsika anankiray dia arahanao any amin'izay misy anazy rehetrarehetra.
dia karakarainao tsara. Tsika ohatrany ahoana mikarakara vitsika zany. Fa tsy azo komparena akorany. Ilay fitiavan'Andriamanitra sy ny alehiben'izany Andriamanitra naharany tany sy ny lanitra, nefa dia ianao bitika sy lavenona sy ahoana moa fitenin'ny Davida anazy zay parasy. Nefa ny safidian'Andriamanitra androtsahana ny fitiavana, mapoka ny nony izany, mahagaga ny izany raha lasa nabavy. Ary mbola avereto hoe tsy ianareo no mifidy ahy, fa za mihitsy no nanao safidy tao amin'ny fiandrianako ity anao. Saotra Jesosy, saotranao zay, tena misaotranao ahy manokana ho anao hoe tena nosafidinao ahy, safidinao ke ahy. Ary misy mino sy matoky efa misy safidinao eto anivonay izay mbola tsy niainany zany fitiavanao zany. Ataovy mahatsapa izy Andriamanitra hoe tianao ka nandefasanao ny zanako alay tokana. Saotra Jesosy. Damaseva, Genesis 2:7-7. Fa nihazo fahalalana ny tsara sy ny ratso izy Jehova tamin'ny Adama sy Eva, dia aza hinanana. Fa amin'ny andro izay hinananao azy, dia ahoana izy? Dia ho faty tokoa ianao. Zany hoe ny fahafatesana zany no valin'ny fanoherana ny tenin'Andriamanitra io. Dia inona ny zavatra mitranga? Ao Genesis 3:3-5. Dia notazany ny voany ka ny hinanany. Iza le nanao an'io? Eva. Ary nomeny koa rangahavadiny, ka dia naninona ihany koa Adama? Nihinana tamin'ilay vo. Tsy poma io a. Fataontsika hoe ahazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, zay no tenenan'Andriamanitra azy. Dia inona zany ny tokony ao anatin'ny kajy? Andriamanitra miteny hoe aza hinanana, Adama sy Eva, Eva sy Adama. Anareo zay no mahasay manahilana rehefa hoe avadiken'ny olombelona ny resaka fitariana. Misy zavatra tsy araka an'Andriamanitra mitranga foana. Fa nataon'Andriamanitra lohany lahy ary ny vavy nataon'Andriamanitra fanaraka. Fa teto Eva sy Adama dia nanohitra n'Andriamanitra. Dia inona zany ny miro ao anatin'izay? Fahafatesana. Donc jerentsika indray ao ka Genesis 3:3-5 sy ny 7. Tsy mandeha? Genesis 3:3-5 sy ny 7. Ary nandrehan'i Jehova Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny safa. Jehova Andriamanitra zany tsapan'ny Adama sy Eva tao anatin'ny fanoheran'izy ireo ny fanatrehan'Andriamanitra. Io moa zany anthropomorphisme hoe mitsangatsangan'Andriamanitra, fa tsapan'izy ireo zany ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay no tena hevitra ilay izy. Le anthropomorphisme dia le hoe fiezahan'ny olombelona anakatra n'Andriamanitra amin'ny fisainana sy ny fomban'olombelona. Ka Andriamanitra tsy olombelona ka hoe andeha hitsangatsangana, hoe manana tongotra dia andeha hitsangatsangana. Fa no ny fisainan'ny olombelona miezaka mahatakatra n'Andriamanitra, izay no nampiasana an'ilay teny hoe mitsangatsangana atao amin'ny Andriamanitra. Ataontsika anatin'ny fonoteny fotsiny zay. Ary raha lehilahy sy ny vadiny nihery ny tavan'i Jehova Andriamanitra tao anatin'ny hazo, tao amin'ny saha. Ary Jehova Andriamanitra dia niantso raha lehilahy ka nanao taminy hoe aiza ianao? Aiza moa ianao? Dia eo ihany koa hoe Andriamanitra zany tsy mahita, nefa voahitatsika hoe mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra, manerana ny zavatra rehetra izy ary mahefa ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra mitranga teto dia very, misy zavatra very. Very tsy hita, ilay fahadiovana,
lay fahatsarana, lay fahamarinana, lay tsy fananatsiny teo anatrehan'Andriamanitra zay nanany any Adama sy Eva teo aloha. Zay ny tantarako teo zay no ny atombohan'ny natiora lavo. Dia taditsika ilay ten'Andriamanitra hoe dia ho faty tokoa ianao. Dia teto tsy vatana tsy ara-nofo avy hatrany no nitsanga tamin'ny Adama sy Eva, na dia hoe nanomboka teo ihany koa raha niditra ny fahafatesana, niditra ny fifamonoana. Ary hitantsika tao ambadimadika kely tao ao amin'ny Genesisy ny famonon'olona voalohany dia olona mpirahalahy i Kaina sy i Abely. Fa tsy maty ara-batana izy teo, fa teo ilay hoe maty ny fanahy. Efesana 2:2 isika ilay maty tao amin'ny fahadisoantsika. Dia hitantsika eo anatin'izay hoe Adama, inona nataony Adama? Nandositra n'Andriamanitra. Fa inona nataon'Andriamanitra? Nitady Andriamanitra. Ary raha tena izy Andriamanitra no nitady azy ary nanao ny dingana voalohany. I Adama niafina fa Andriamanitra niantso azy. Ary tamin'ny farany dia hitantsika fa Andriamanitra izy tena mihitsy no nanafy ody biby ho solon'ny ravina zay nisalomany nanalomany izy ireo, ny tenan'izy ireo. Ilay ravina iny dia tadidin'ilay fahamarinana zay ezahantsika atao amin'ny alalan'ny asa ataontsika maro samihafa zay tsisy dikany eo anatrehan'Andriamanitra. Raha tsy Andriamanitra izy tenany mihitsy no manafy ny olona anankiray amin'ny ody biby tahaka ny nataony tamin'ny Adama sy Eva. Ary fantatsika ty amin'ny fanekena vaovao fa Jesosy lay zanak'ondry n'Andriamanitra manala ny fahotany zao tontolo zao, manarona ny fahotany zao tontolo zao. I Adama nandositra, Andriamanitra nitady. I Adama niafina, Andriamanitra niantso. Ary ny tantaran'i Abrahama ihany koa zay atsoina, inona ny fiantsoan'i Abrahama? Rainy Mimy. Ho an'ny connect groupe amin'ny sur WhatsApp zany zao dia vao izay indray jeu antsika amin'ny alarobia hoe inona no fiantsoan'i Abrahama? Rainy Mimy. Manasa antsika izay mbola tsy ao anatiny ka mbola tsy ao anatina fiaonana fa misy ny connect groupe WhatsApp manantona ny fandresena sy tiara ohatra ka te hisoratra anarany ianao fa zareo secrétaire général. Tantaran'i Abrahama Rainy Mimy. Hoy Jehova tamin'ny Abrahama, jerentsika zany amin'ny fiantson'ny Jehova any Abrahama hoe mandehana ianao. Zany hoe i Abrahama tsy nalala mibisy ba momba an'Andriamanitra koa fa i Andriamanitra izy tena no tonga dia niseho tamin'ny Abrahama dia niteny taminy hoe mandehana ianao miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano rainao akany amin'ny tany zay asehoko anao. Genesisy 2:20. Dia hitantsika ao Genesisy 2:9 Abrahama nino? Abrahama nanjay an'izany zavatra tenenin'Andriamanitra zany, tena hoe ho anazy ary mitombona eo amin'ny fiainana. Dia inona ny setran'izay? No isainao fahamarinany izany. Verenao kely ihany, alatsindra ohatra ka hoe misy zavatra be dia be mety misagojo ny anatin'ny sainao any fa mbola resahako kely ihany koa ty. Isika olombelona dia teraka mahantra fahamarinana. Dia ny finoana no mi-contre-balancer ary mampitombona ny mampiakatra ny balansa mitotona makany amin'ny fahamarinana antsika. Dia i Abrahama nino? Dia tonga dia no isaina ho olona marina izy. Tsy marina izy raha ny zavatra ataony, fa nino an'Andriamanitra i Abrahama. Dia tonga dia mibalanse ilay izy, nitotona tany amin'ny hoe
marina zany izy. Zany hoe misy balance anankiroa zany, misy côté anankiroa zany ny balance eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ny olona anankiray izay tonga eto ambonin'ny tany. Atona i fahadisoana atao amin'ny aviako mpanota, fa ato amin'ny ilany le fanamarinana. Ka rehefa mitotona hoe mandray voaterakantsika zany dia mibalanse manao ohatra zao. Fa raha mino manomboka eo amin'ny fotoana an'iny tahaka ny Abrahama nino dia tonga dia mitotona makaty amin'ilay fanamarinana na fahamarinana dia lasa maro ny olona iny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny zavatra hitantsika eo anatin'izay dia iza no nanao ny dingana voalohany? Andriamanitra niantso any Abrahama. Dia i Abrahama namaly an'Andriamanitra tamin'ny finoana. Ary hitantsika eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely fa nisafidy ny hanohy ny fanekeny tamin'ny taranak'i Abrahama Andriamanitra tamin'ny Isaka, tamin'ny Jakoba, tamin'ny zanak'Israely ihany koa. Ary reto taranak'i Abrahama reto dia nanao safidy hanaraka n'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoana izy ireo. Hebreo 1:15 donc araka vakitsika kely. Mbola miaraka tsika ve? Mbola miaraka tsara? Hebreo 1:15 finoana no nanekeny Abrahama rehefa natsoina hiainga akany amin'ny tany ho azony lovana ka dia niainga izy nefa tsy fantan'izay alehany. Hoe tsy mandeha amin'ny fahitana zany, tsy fantany akory izay alehany, fa fantany dia hoe niantso azy ala eo amin'ny rainy sy ny reniny, ny eo amin'ny fianakaviany rainy Andriamanitra andehany amin'ny tany izay ho asehon'Andriamanitra azy. Dia finoana izany, finoana ny nivainianany tany amin'ny tany no lazainy ny teny fikasana toy ny any amin'ny tanin'ny olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara mandova ny teny fikasana, izany teny fikasana izany aminy. Fa nanantena azo ny tanàna misy fanorenana izy. Andriamanitra ny tompo-marika sy mpanao izany. 20 mandinga antsika. Finoana no nitsofan'i Isaka rano an'i Jakoba sy Esau ny amin'ny zavatra ho avy. Finoana no nitsofan'i Jakoba rano an'i Josefa, zanak'i Josefa roalahy rehefa hofaty izy ka nivavaka izy niankina tamin'ny lohan'ny tehiny. Finoana zavatra tsy hita maso, zavatra ohatran'ny tsy azo hinoana akory ny rano fisainana amin'izao fotsiny. Fa izay hoe asan'Andriamanitra ihany koa raha no mametraka an'izay finoana izay ao anatintsika dia mbola hamalitsika azy amin'ny finoana. Mahagaga ny Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Finoana moa izy no nivainianany tany amin'ny tany lazainy ny teny fikasana. Ho antsika ihany koa, zay Abrahama, ny taranak'i Abrahama. Fa ho antsika ao amin'ny Matio 1 dia eo zany hitantsika teo hoe Andriamanitra foana no nanao ny dingana voalohany ny amin'ny fanavotana ny olona anankiray. Natao amin'ny Adama sy Eva eo, natao amin'ny Abrahama eo, natao amin'ny Isaka, Jakoba, ny taranak'Israely. Andriamanitra foana nanala ny zanak'Israely tao amin'ny fanandevozan'ny Egyptiana. Mbola Andriamanitra foana no nanao ny dingana voalohany. Inona ny zavatra izahako resahana antsika eto? Inona le fanontaniana le zavatra resahantsika hoe ny famonjenay, ny safidiko ary ny fiandrianan'Andriamanitra. Ho antsika Matio 1:17 ny anaran'i Jesosy dia atao hoe Immanuela, raha adika eo anivontsika Andriamanitra. Andriamanitra nidina ho nofo, tonga ho nofo, miaina ho anivontsika. Dia ina ihany koa zany zay mbola ahitantsika taratra na hoe Andriamanitra izy tenany mihitsy no manao ny dingana amonjeny olona, maneho ny safidiny.
ho amintsika tsiraray avy manao midingana rehetrarehetra. Kristy ilay Adama vaovao tsy lavy tamin'ny nahalavo any Adama taloha. Io ilay fanorenana ny finoantsika, io ilay fiorenantsika mandrakizay. Ary miafarany zao rehetrarehetra zao izy ianao dia mbola Andriamanitra izy tenany ihany koa mbola manao an'ilay dingana hoe ho avy eny amin'ny raolanitra izy andray zay azy. Mbola izy ihany koa no manao ny dingana rehetrarehetra. Romana 9:30 Petera mbola tsy anike tsika zafady fantatsika tsara mihitsy hoe izy no ho avy, mbola ho avy izy aka zay azy. Maranantsika azy ao amin'izay ilay famonjena safidika fiandrianan'Andriamanitra dia naseho tamintsika aloha zay hoe Andriamanitra ao amin'ny fiandrianana no manao midingana voalohany. Zany hoe Andriamanitra no nifidy ny safidy anao manokana. Dia dikan'izay ve zany tsy anao ninina fa hitatsika fatao anatin'ireo rehetrarehetra ireo dia nisetriny nasetrin'ireo olona nresahako ireo hatrany amin'ny Adamasevy. Le hoe nanatona n'Andriamanitra mety tsy resany explicitement na hoe amin'ny fomba mivantana fa implicitement nanatona n'Andriamanitra dia nanaiky nasian'Andriamanitra ny ody biby. I Abrahama namaly tamin'ny finoana. Jakoba, Isaka, ireo taranaka Israely namaly tamin'ny finoana. Nivakitsika teo ny Hébreu 2:20. Dia ao amin'ny fiandrianany feno zany raha lasa ny abavy io Andriamanitsika io dia mifidy maninona hoe ao amin'ny Efesiana 1:4 Matthieu 4:20 ihany koa araka ny fidianany atsika tao aminy. Ndao samy mitentsika hoe ny fidianany atsika isa roa tena dia hatraiza io ony ny fidianany anao io raha ohatra ka ao amin'ny finoana ianao fony mbola tsy ary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehana isika. Andriamanitra zany miantso mifidy ihany koa miantso. Romana 9:30 ary izay notendreny no nantsoiny koa ary izay nantsoiny no amarininy ary izay no amarininy no nomeny voninahitra ihany koa. Dia io Andriamanitra io amin'ny fiandrianany fiainana io manome fahateram-baovao amin'ny olona. Ezekiel 4:20 ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato. Raha lasana vavy manana fo vato ianao amin'izao fotoana izao, Andriamanitra ny anova ny fo vatonao io ny fo nofo araka ny faminaniana tao amin'ny Ezekiel io. Omeko fo nofo ianareo izy, omeko fo nofo ianareo. Ary farany Andriamanitra izy tenany manome finoana ao amin'ny fiandrianana izy dia manome antsika ilay finoana. Efesiana 2:9 sy ny 10 fantatsika tsara fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana. Tsy avy amin'izy izany ndao miara mamaky isika ndao ventsika hatramin'ny voalohany manome finoana izy ndao fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Manome finoana Andriamanitra omeny amin'ny fahasoavana izany. Tsy avy amintsika io finoana io fa avy aminy izy Tompo. Ao amin'ny fiandrianan'Andriamanitra manao an'izany rehetrarehetra. Fa amin'ny fankasitrahana indray inona no setriny tokony asetritsika olombelona tahaka an'ireo setriny hitantsika tamin'ny reo nolazaiko teo aloha. Mamaly izany amin'ny finoana isika.
tsy misy olona hoe naheno ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra nanome ny fahateram-baovao izay hita ao amin'ny Jesosy Kristy, mahazo fo vaovao ka tsy hamaly an'izany amin'ny finoana hoe tena minanao Andriamanitra. Manomboka eto avy miara-dia aminao. Ary raha mbola tsy nanao an'izany ianao fotoana androany, amalinao an'Andriamanitra hoe e Tompo, manomboka androany miara-dia aminao aho, satria efa naneho ny fitiavanao tamiko ianao, efa naneho ny famatsianao rehetra tao amin'ny Kristy Jesosy ianao. Ozy izy ateo hoe izy ilay tompon'ny finoantsika miresantsika tao amin'ny Efesianina 2:7 teo fa mbola amin'ny Hebreo 2:12 izy dia milaza an'izay hoe Jesosy lay tompon'ny finoantsika sy mpanefa io finoantsika io, mpanatanteraka, mpanatsara io finoantsika io, kanefa mbola ilan'Andriamanitra hamaly azy hatrany isika amin'ny finoana. Io finoana io tsy misy azo atao azahoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana. Ohatra anankiray azosika hietreretana ny zavatra ataon'Andriamanitra ao anatin'izany finoana sy ilay hetsika Andriamanitra ataon'Andriamanitra mihitsy, dia hoe olona anankiray izay sady moana no jamba no marenina. Dia Andriamanitra no manala n'ireo moana jamba marenina ireo taminy. Dia rehefa voaisotra ireo zavatra nisakana anazy tsy aheno, tsy ahita, tsy andre, dia ny zavatra lôjika, ny zavatra araka ny tokony ho izy, dia fitodiany any amin'ilay nanala n'ireo zavatra ireo. Hoe lasa maheno izy hoe aina eny feo ateo, mahita izy hoe aika izy io ke le olona nahatonga nako niaisotra ilay zavatra rehetrarehetra tato aminavy, dia afaka ny miteny sy mankalaza an'ilay olona izay nanao an'ilay fiagaganana. Andriamanitra moa nresantsika eto, tokony hamaly amin'ny finoana isika. Avy amin'Andriamanitra le finoana, fa le finoana nomen'Andriamanitra antsika ihany no averintsika, avalintsika amin'Andriamanitra. Izay ilay eo amin'ny Jesosy Kristy. Dia rehefa manao fanahy isika mitovitovy amin'izany, omen'Andriamanitra anao ny fahafahana ara-bola rehetra, tiany apetraka eo anatrehanao, ho tantaninao. Fa avy amin'iny izay nomen'Andriamanitra iny ihany no amerenantsika eo anatrehany. Tahaka an'izay, mety tsy tena mitovy ilay ohatra, fa mba azahoantsika ameritreritra hoe Andriamanitra ihany no manome izy io, kanefa ny takiny isika amerina eo anatrehany an'izany finoana izany. Fanomezany izy Tompo io, nefa amin'izay finoana izay ihany no tiany hamalitsika azy hoe za mino anao, ianao tokoa ilay nampahiratra ny masoko, ianao tokoa ilay nahatonga ny foko ny tempo ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra indray. Ny finoana no pirofo hita fa efa niasa ny fahasoavan'Andriamanitra tao anatinao, ary maneho fa tena nofidiana ianao. Manontany tena ve ianao hoe za ve anisan'ilay voafidy sa tsy? Dia ny fanananao ny finoana an' Jesosy Kristy no anamarinana hoe ianao ilay voafidy na tsy. Sy tsy manana ny finoana, mazava ho azy tsy voafidy izy zany, na hoe mandra-pahalo mbola tsy niseho izay fifidianana azy izay manana ny finoana, dia iny no preuve tangible, na hoe finoana pirofo mitohaka amin'ny tenda fa tena maninona moa izy teo, tena voafidy, tena voafidy ny olona anankiray.
Ny setrany tokony asehontsika amin'ny fankasitrahana sy fankatoavantsika azy ozy izy ary teo hoe mamaly amin'ny finoana fa faharoa ihany koa mankamama ny fahasoavana isika tsy manararoatra ny fahasoavana fa mankamama ny fahasoavana mideran'Andriamanitra ny amin'ny fahafahana omeny atsika mity an'Andriamanitra noho ny amin'izay fitiavana nasehoany atsika izay ary manoloana ny fiandrianany sy ny safidika satria olombavao amin'ny Kristy aho dia lasa izay sitrany no lasa sitrako. Salamo 1:9 hanao ny sitraponao no sitrako. Izay sitrany no lasa sitrako ihany koa izany. Filipiana 2:7 fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na ny fanaovana araka ny sitrapony. Tonga dia alefa ny groupe azafady. Andriamanitra hoy izy miteny misaotra masina no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana. Inona tiako resahana ao anatin'izay? Ho antsika le hoe ino zany no tokony ataoko manoloana an'izay hoe safidiko sy ny fiandrianan'Andriamanitra izay. Mahasahy manao safidy ampinoana aho satria efa niova ny foko sy ny faniriako ary raha sendra diso ny safidiko dia sady vonina anaiky ny vokany no miantehitra amin'ny famindrapon'Andriamanitra ananganay ao anatin'izay fahadisoako izay. Ihany koa manoloana ny safidy izay eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ndao iaraka hitsangana isika. Raha ka nyteneniko teo hoe manoloana ny safiditsika amin'ny andavanandro dia tadidio fa Andriamanitra izy tena no miasa ao anatintsika satria efa olona isika ny amin'ny fikasana sy ny fanaovana dia manao safidy ampinoana isika. Andraitsika matahotra hoe inona moa no safidiko amin'ity Andriamanitra? Anao an'ity kostara ity ve zahako sa anao an'ry akanjo re? Matoky an'Andriamanitra tsika ao anatin'izay hoe satria efa voaova ny fontsika dia hiincline any amin'izay safidin'Andriamanitra ny safiditsika na hatramin'ny zavatra bitika aza ao anatin'izay. Fa faharoa, tsy kamina mipara rehetra ako manoloana an'ireo safidy maro tsy maintsy atao fa matoky azy. Rehefa manana ny fenitry ny soratra masina ao am-poko ako dia matoky azy ho miaraka amiko amin'izay safidiko izy mitantana ny diako. Ato am-poko ny reketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Amen. Raketsika eo am-pony teny dia tarika atsika ahalala ny sitrapona ary ihany koa manana ny fanahy masina isika izay mpanolo-tsaina tsara indrindra ao anatin'izay. Dia farany na dia eo ara ny fahalemeko na dia mbola ao amin'ny fahalemeko ihany aza dia fantatro hoe mbola eo ampelatanan'Andriamanitra foana rehefa safidina ary tsy ny heliko no mitazona azy fa ny tanany no mitazona ahy. Donc vakitsika kely hoe ao an-tsaintsika ao tsy voatery hamaky itentsika le farany na dia eo amin'ny fahalemeko aza aho dia mbola eo am-pelatanany an-trano. Tsy ny heliko no mitazona fa ny tanany no mihazona